tsy tahiry fahatezerana famindra fosiandra olokane efitra oekeo fiadanana ao aminao sy ny ankonanao, fiadanana ao andapanao amin'ny fifaliana lehibe indrindra malala ao mitsompy no mangiko ny tokatra misy anao amin'ity andranio ity ara-nononako ny fiadanan'ny tompo anapaka feno ny tokatrano misy anao naiza toerana misy anao amin'ity andranio ity. Dia tsika hifampahery indray amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra. Tenin'Andriamanitra izay rahantsika mifampahery androandray dia ao amin'ny apokalipsy. Amin'ny apokalipsy fa melohan izany dia ndeha tsika hiara hivavaka. Jesosy malalo misaotra mijery mankalaza manome voninahitra ny anaranao. Fa nomenao fotoana indraika afaka miantso ny anaranao mangetahetanao zay Jesosy. Tia alalanao zay Jesosy, tia fantatra ny tena sitraponao marina. Tokony ho tanterahanay eo amin'ny fiainanay zay Jesosy malalaka miteneny ianao tahaka ny fombanao zay feo rehetra izay avy aminao dia ampanginina tsy anankely tsy anampahefana hifonana aminao raha nisy fiteny na fihetsika na fihevitra tsy araka ny sitraponao nataonay talohan'ny fotoana ifampaherezanay eto mamindrafo aminay ianao Jesosy mamelany tondreo ny fonay Jesosy ho talona ka anirin'ny teninao ary ao ka tsy hiverina foana ny aminao ny teninao raha tsy efa nahatanteraka ny baiko izay nandefanao azy dia mitenena araka fombanao fanahy masina fa manaiky izay ho disponible hiaino indray nibitsiky ny fanahy sy ny afatra izay ampitainao aminay amin'ity androany ity. Dia raha misy ny dera ny laza ny voninahitra ny saotra ny anja dia ho anao irery Jesosy Kristy ilay efatra amin'ny taloha indrindra ankehitriny ary mandrakizay mandrakizay. Halleluia. Amen. Dia ifampahery amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra tsika ny tenin'Andriamanitra izay ifampaherezantsika androany dia ndeha omentsika aloha hevitra kely hoe azony mafy ny famonjenanao. Izay indray no hevitra fohy izay ifampaherezantsika azony mafy ny famonjenanao. Dia tsika araka mamaky ny apokalipsy 3 dia raisiny amin'ny 5:5 ka hatramin'ny 20 izay avaky toy izao amin'ny anaran'ny-tsompo hoe fantatro ny asanao fa tsy mangatsika na mafana ianao. Aleo mangatsika na ho mafana ianao fa satria matimaty ianao ka tsy mafana na mangatsika dia ho alohan'ny vavako ianao. Fa hoy ianao manan-karena sy efa niary fananana be aho ka tsy manan-java-mahory kanjo tsy fantatra aho fa ianao ilay ory sy mahantra sy malahelo sy jamba ary mitanjaka dia manoro-hevitra anao aho hividy amiko volamena voadio tamin'ny afo mba anan-karena ianao ary fitafiana fotsy ho tafianao mba tsy hisy eo ny henatra ao noho ny fitanjahana ary ody maso ahositrao ny masinao mba ahiratanao izay rehetra tiako no anariko sy faiziko ko dia mahazo toy ianao ka mibeba ray masinao mana masinanay amin'ny fahamarinana fanoteninao ny fahamarinana. Amen. Ny andininy tena tiako tsindriana moa zany dia ao amin'ilay andininy 9 dia manoro-hevitra anao aho hividy amiko volamena voadio tamin'ny afo mba anan-karena ianao ary fitafiana fotsy ho tafiana mba tsy hisy eo ny henatra ao noho ny fitanjahana ary ody maso ahositra ao amin'ny masinao mba ahiratanao. Fahamarinana anankiray tiako tsindriana ety am-piandohana dia izao hoe misy ny olona mieritreritra fa raha efa niraisinao mpandray fanasan'ny dompo izy tamin'ny 1990 efa nataoko amin'ny voalohany izy tamin'ny 1990 efa natao batisa izy tamin'ny 1990 tamin'izay fotoan'izay nanekeny nanolorany tena ao an'Andriamanitra dia nahinona zavatra nataony tao aorianan'izay 2025 tsika amin'izao vanim-potoana itenenao izao dia nidikan'izay tsy mihetsika intsony iny fanolora tsy mihetsika intsony fa efa azony tamin'iny ny famonjena dia tsy mihetsika intsony ka na nijangajanga izy na nisotro toaka izy na nampirafy izy na nangalatra izy dia tenin'Andriamanitra milaza hoe iza no hameloka ombo fidin'i Jesosy Kristy. Tsisy mahameloka izay efa ao amin'i Jesosy Kristy. Ka na inona nataony satria izy efa nanolo tena tamin'ny 1990 dia efa mipirina tsara ny famonjena azy, efa mipirina tsara ny tranony any an-danitra, efa olombovonjy izy satria izy efa nanaiky nandrain'i Jesosy Kristy ho tombo sy mpamonjy ary mpanapaka amin'ny fiainana. Misy tenin'Andriamanitra nefa miteny raha ho avy ny zanak'olona ahita finoana ao anatin'ny olona ve izy. Ny
trajet ampiainako sy ny trajet ampiainanao misy fandrika be da be, misy sakatsakana be da be, misy sedra be da be, misy izan-toetra be da be, tsy maintsy lalovako sy lalovanao. Ao anatin'izay nefa dia tsy vita fotsiny hoe efa nanolo tena ho an'i Jesosy tamin'ny 90 dia nitikan'izay efa an'i Jesosy ka na tsy hivavaka, na tsy hamaky teny, na tsy ho any am-piangonana, na tsy hanao rakitra dia efa an'i Jesosy za tsy mivaky loatsony amin'ny fiainako fa za efa nanolo tena autrefois. Dikan'izay tsisy maharombaka an'izay ampelantanan'Andriamanitra. Malahelo be nefa milaza aminao fa nafa diso be zay raisonnement anao zay raha izay ny raisonnement anao hoe satria efa nanolo tena ho an'i Jesosy indray mandeha dia Jesosy maty, indray mandeha teo amin'ny hazo fijaliana dia za tsy nanolo tena intsony fa mandra-piavin' Jesosy eny amin'ny raholanitra efa an'i Jesosy tsy riavana malady. Jesosy tena ny mihitsy no nanao an'ilay vavaka hoe ray tsy nianala azy eto amin'izao tontolo izao no angatahako aminao fa ninona niarovanao azy eto amin'izao tontolo izao. Matoa Jesosy nanao an'izay vavaka izay dia misy antony satria ny fiainantsika ety amin'ity tany fandalovana ity dia tahaka ny zanak'ondry eo voany ambodi isan'andro ary hitantsika fa betsaka ny fankapana, betsaka vokatry ny teknôlôjia, vokatry ny fandrosoana amin'izao vanim-potoana iainantsika izao, betsaka ny zavatra tena hoe manelingelina ny saintsika, mahakely ny finoantsika, mahakely ny fiainam-panahintsika, maka betsaka misy karazana application tena mandany fotoana ary za miteny aminao dia anankiray efa anisany matoa teny lany andro ianao mamadibadika mandritry ny adiny firy nefa ianao rehefa hamaky baiboly mandalo kely fotsiny vita andininy iray dia mikatona amin'ny baiboly. Manana fotoana ianao hijerenao film mandritry ny adiny 3 adiny 4 fa rehefa tonga andoaly kivavaka ianao 10 minitra ihany tsangana vita. Satria nahoana? Satria ianao mieritreritra fa efa ao amin'i Jesosy dikan'izay manana liberté, manana carte blanche anao izay tiako atao satria efa ao amin'i Jesosy tsy riavana malama. Mazava be mihitsy eto ilay tenin'Andriamanitra hoe ianao izy miteny hoe manan-karena be sy ny sisa nefa tsy fantatranao fa ianao ilay mahantra, ianao ilay mitanjaka, ianao ilay jamba, ianao ilay marenina, ianao ilay mandringy dia ny fieritreretanao ny tenanao satria efa nanolo tena ho an'i Jesosy ianao tamin'ny 90 dia ndikan'izay ianao intouchable. Izay ataonao rehetrarehetra dia efa misy permission avy any amin'ny Jesosy daholo. Za afa ny Jesosiko, za nge kristianina, za olona mivavaka foanako. Ianao ve mbola nahita lahady anankiray ka tsy hitanao? Ianao ve dia mbola nahitana tsy nanao partage tao amin'ny groupe nandray mandeha ary? Ianao ve dia nahitanao hoe tsy nanao asa soa nandray mandeha ary? Ianao ve dia za mihitsy za efa ao amin'ny Jesosy, za kristiana tsy niasa. Fa indreo izy ire areo izy ny tenin'Andriamanitra. Fa ilay mahainao anao, ilay identité anao mihitsy hoe Kristy ve tena miaina ao anatinao sa hoe kristianina etikety fotsiny ianao? Ka raha kristianina etikety fotsiny ianao dia rehefa tena tonga ny fizahan-toetra mahamay dia mora manarana Jesosy ianao. Za tena te-hiteny aminao hoe misy fotoana tena mandositra an'izany antson'Andriamanitra mihitsy hoe aleo aloha ny hafa izany, aleo ny hafa any ianao. Fa za tena miteny aminao fa tsy mamela anao izany Jesosy. Tsy mamela anao izany Jesosy fa na inona karazana situation iainanao tsy maintsy miverina manompo anao satria nahoana efa nofidian'Andriamanitra hanompo azy ianao. Ka na iza miala, na iza mihemitra, na iza misalasala, ianao tsy maintsy mijoro satria efa nofidian'i Jesosy ianao tsy diso Jesosy mifidy anao. Fa fantatry Jesosy tsara mihitsy raha nifidin'ny mpianatra Jesosy fantany ny toe-tsaratsin'ireo, fantany ny falemen'ireo, fa fantany koa nefa ny qualité-andreo olona ireo. Tsisy olona anankiray, tsisy mpianatra nividian'i Jesosy ka tena hoe clean, tena hoe nadio, tena hoe efa olo finoana. Fa tao amin'i Jesosy vao niadiovina tsikelikely, tao amin'i Jesosy vao nianatra tsikelikely. Ka matoa ianao io nividian'i Jesosy ho isan'ny mpanompony, ho fitaovana hoentiny ampiasana dia tsaroa fa fantatry Jesosy fa tsy tonga lafatra ianao io. Fantatry Jesosy fa mora lavo amin'ny fahotana ianao io. Fantatry Jesosy fa mora tezitra ianao io. Fantatry Jesosy fa bekizitiny ianao io. Nefa nifidy anao Jesosy satria fantatry Jesosy koa fa ainy no manefy anao, ainy no manova anao, ainy no manatsara anao ka nofidiany ianao satria tia ny olom-baovao ianao, tia ny aina amin'ny fiainam-baovao ianao.
tianao dingana tsara ianao. Zay natonga azy nanolotra ny rano, nanolotra ny ainy teo amin'ny hazo fijaliana. Ho fanadiovana sy famonjena azy ianao tamin'ny tsy fahatanterantsika mba hahatonga antsika ho tanteraka. Zavatra anankiray tena nanaitsana rehefa mamaky an'ity ten'Andriamanitra ity dia teo amin'ilay 9:20 sy ny jiko teo hoe manoro-hevitra anao aho hividy amiko volamena voadio tamin'ny afo. Zasy ianao mieritreritra fa gratuit ny famonjena ary tsy laviko izany. Fa omena sy ianao maimai-poana ny famonjena rehefa ho raisitsika sy ianao Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy ary mpanapaka amin'ny fiainantsika sy ianao. Fa une fois kosa ianao miala ao anatin'izay fanompoana, fahatokina, fanarahana dian'Andriamanitra dia tsy gratuit intsony ny fiverenanao ao amin'Andriamanitra. Eo matetika ny mahatonga ny olona maro tsy tafaverina intsony amin'ilay fitiavana voalohany. Satria mafy, lafo, jereo izy hoe manoro-hevitra aminao aho izy hividy amiko volamena voadio tamin'ny afo. Izany ianao zany raha efa tao anatin'ilay famonjena no niala indray dia lasa mividy indray ianao an'ilay famonjena. Mila diovina amin'ny afo indray ianao. Mila diovina amin'ny karazana zavatra maro isan-karazany ianao dia tsy maintsy miaina ao anatina fanaintainana ianao. Tsy maintsy miaina ao anatina fitsapana ianao, tsy maintsy miaina ao anatina fisejana ianao. Inona moa mahatonga an'Andriamanitra tsy hamerina antsika zanak'olombelona direct amin'izay edena? Satria tsika anie efa taony tsy nankatoa e. Ka raha tsy mandalo fisejana zasy ianao fa averina direct amin'izay edena, mbola hikomy amin'Andriamanitra indray zasy ianao raha pitso dia ho voaroka indray hiala ao amin'izay edena. Fa izay nahatonga anazy nividian'Andriamanitra lafo ny famerenana antsika hitoetra indray ao amin'izay edena dia namonony an'ilay zanan'ilay hitsokana. Anadio antsika tamin'ny ranjy tsy misy pentimpentinota. Dia tahaka an'izay koa zasy ianao rehefa efa nigoka ny hamaminy ny fiarahana amin'i Jesosy ka niala dia vidiana lafo. Tena miteninao an'izany fa na niverina maka an'io Baiboly io ary dia tena hitanao mihitsy hoe misy dia vola zato mihitsy manidy mafy an'io Baiboly io tsy sokatra intsony. Ary tena miady ianao ka tena hiady ianao ka tena hiady ianao vao hatafaverina indray hamaky Baiboly. Raha nandohalika adiny 3 ianao taloha mivavaka ka niala, tena hiady ianao raha vita nandohalika 10 minitra. Ka raha tsy manana faharetana ianao, raha tsy manaiky hividy an'izay volamena izay ianao amin'i Jesosy sy vitsivitaviana vaovao indray ao amin'i Jesosy dia mazava ho azy fa ianao no mieritreritra anao hoe milamina amin'ny fiainanao nefa ny tena ho contraire an'izay ny tena fiainanao. Izay mahatonga azy niteny hoe ianao mahay milaza ianao fa manan-karena milaza ianao fa zao nefa ianao ilay mahantra, ianao ilay mitanjaka, ianao ilay jamba. Izany hoe tsy jeretsy ivelany ianao milamina be fa ny fiainam-panahinao nefa dia tena mahonena, mampalahelo. Satria nahoana raha misaraka amiko ianareo izy Jesosy dia tsy mahay manao na inona ary tena hoe na inona. Betsaka ianao ny resy lahatra tahaka fa rehefa tafiala amin'ny fitiavan'Andriamanitra mety aretina io, mety fisaraha-panambadiana io, mety fandaozana olona anankiray io, mety hoe voaroka tamin'ny asa inona karazana ratrapo na zavatra navesatra anao ka nahatonga anao niataka kely tamin'Andriamanitra dia tena mafy ny dingana ataonao vao tafaverina indray ianao. Satria tsy gratuit intsony ny fiverenanao iny. Teny Jesosy hoe raha miverina amiko ianao dia hiverina aminareo fa ao anatin'izay zavatra rehetrarehetra izay kosa dia tsy maintsy misy ny fitsapana, tsy maintsy misy ny fisejana. Ny raisinao maimai-poana ny famonjena fa rehefa arianao iny dia vidianao indray rehefa avy eo. Izay mahatonga antsika hoe ny fononintsika an'i Jesosy no pria alohantsika fa antsika miditra ny fanjakany lanitra. Fa tsisy olona intsony midikidimpoana ny fanjakany lanitra. Fa izay nino an'i Jesosy ka nanao ny sitrapony dia izay ny fidirana hidirana any an-danitra. Napetraka gratuit Adama sy Eva tao amin'izay edena niaina tam-piadanana. Fa rehefa nanoty Adama sy Eva ka voaroka dia izay sisa hoe raha manaiky an'i Jesosy Kristy ianao
dia nanao ny sitrapony ianao dia zay ny zay no vola alohanao ahafahanao tafiditra indray ao amin'ny fanjakan'ny lanitra. Ary tena mafy tsy haiko nareo raha efa nahita an'ilay karazana miminy le tamin'ny voalohany le olona aloha dia tena hoe niaina tsara ery nandihy falifaly ery niaraka tamin'i Jesosy. Nanomboka nandalo amin'izay jerena misy tovovavy jejojejo, nisy misotro toaka, nisy mimannequin, nisy mimpanan-karena, farany efa saika hamono tena ny efa rano fa tonga Jesosy. Ary tena ady mafy vao tafaverina teo anilan'i Jesosy. Raha vao tafasaraka amin'ny Jesosy tsika ary havana dia tsy gratuit intsony ny famonjena. Satria gratuit le nomeny anao tamin'izy maty teo amin'ny hazo fijaliana. Fa raha hiverina anombo azy eo amin'ny hazo fijaliana indray ianao dia lasa misy prix alohanao vao tafaverina indray ianao. Ao anatin'izay fiainana izay nomeny gratuit, izay famonjena nomeny anao gratuit izay. Ka tsika izany tsy tokony atorotoro satria hoe efa voavonjy efa kristianina, efa mivavaka, efa mandray anjara gauche à droite, mizara ny tenin'Andriamanitra gauche à droite, ampy aza fa ao amin'ny Jesosy tsy ampy izay ry havana malala, fa mila avozina sy azonina mafy ilay famonjena izay nomeny Jesosy. Satria ny devoly dia tahaka ny liona mierina amin'ny fomba rehetrarehetra mihintsy istomana andropahana an'ilay famonjena. Zay fandraisina izay mahatonga azy mamerimberina hoe zay maharesy dia ataoko an'izao, zay maharesy dia ataoko an'izao, satria misy ady atrianao. Ka raha resy ianao dia zay zany, maharesy ianao dia hitanao ny fitiavan'i Jesosy Kristy, hitanao ny fahasoavan'i Jesosy Kristy. Satria tena zay mihitsy hoe raha mividy ilay volamena voadio tamin'ny afotsika dia hanan-karena ozy izy ianao, dia azo fitafiana fotsy ianao ozy izy, dia tsisy eo intsony ny henatrao sy ny fitandranao, dia le masonao mikatony iny koa ozy izy dia asorona ho diovina. Dia amin'izay miala le odi-masonao dia mahita ianao. Dia zay zany tsika mieritreritra hoe milamina be ny fiainantsika satria tsika kristiana dia izay zavatra mitranga rehetrarehetra amin'ny fiainantsika dia raintsika foana zay ny sitrapon'Andriamanitra, isaoran'Andriamanitra efa zao nefa Andriamanitra efa tsisy idiran'Andriamanitra intsony ilay zavatra mitranga eo amin'ny fiainako sy ny fiainanao amin'izay fotoan'izay fa etsika sy ianao no normaliser an'ilay izy hoe za kristiana, za efa mivavaka, za efa zao dia mandeha ho azy ny fiainako fa Jesosy eo foana raha havana malala ao amin'ny tompo. Sao dia mba zasy ianao ilay mitanjaka, sao dia mba zasy ianao ilay mahantra, sao dia mba zasy ianao ilay jamba kanefa mieritreritra fa hoe miasa ao an'Andriamanitra, mieritreritra fa hoe manompo an'Andriamanitra. Ahoana ozy teny am-piandohana fantatry ny asanao fa tsy mangatsiaka na mafana ianao. Ny olona ny azonao fitapitahana fa Andriamanitra mahalala fa sady tsy mangatsiaka ianao tsy mafana. Aloha ny vavan'Andriamanitra. Azay fa nanandrana an'izany mihitsy, nanandrana ny sotro zavatra sady tsy mangatsiaka tsy mafana matimaty fa makaloloy, tena makaloloy ary tena mampandoa. Dia ohatr'izay koa le ohatra akaiky indrindra ndraisina raha sady tsy mangatsiaka ianao tsy mafana dia ho aleoko mivavako. Ka ndetsika tena hijoro ndetsika hijoro mafana foana, hirehatra foana ahafahantsika miazona an'ilay famonjena. Fa raha sady tsy mangatsiatsika ny tsy mafana dia ho aleoko ny vavan'Andriamanitra dia ho very ilay famonjena. Ka raha hitady an'ilay famonjena tsika dia mila mividy indray volamena voadio amin'ny afo ahafahan'Andriamanitra manadio antsika indray hatrany an-tampondoha ka hatrany am-paladia. Lafo nefa ny vidiny. Izay nahatonga an'i Jesosy tsy, izay nahatonga an'Andriamanitra tsy nampividy antsika amin'ny famonjena fa raha vidiana amin'ny famonjena ry havana malala tsy takatra ho volana. Na miliara, bilionera, milionera, niza manan-karena indrindra eto ambony tany tsy fantatra hoe iza dia firenena iza fa tsy mahavidy amin'ny famonjena satria aina no nalatsaka ho famonjena azy ianao. Ny aina no nalatsaka ho famonjena azy ianao. Tsisy olona mavidy aina eto amin'ity tany fandalovana ity. Na izy. Tsisy olona mavidy aina mihitsy hoe raha misy olona maty ka hoe fidiko dia velona indray tsy possible. Tsy misy zany. Aina no nafoy. Tsy voavidim-bola, tsy voavidina rena. Fa rehefa ataoko tsy ataonao tsinitsiny izay aina nafoy izay
dia hovidintsika sy ianao lafo tena le prix original no mitondra antsika sy ianao ka misy ny mahavidy misy ny tsy mahavidy dia izay no mahatonga an'ilay olona tsy tafita any amin'ilay toerana tokony hametrahana azy satria tsy voavidy intsony fa lafo loatra. Tsy voatery handalo amin'izany za sy ianao ry havana malala fa atokana ny teny tiako ampahirizana anao avaozy araka ny nataon'Andriamanitra itsamaraina hoe manavao famindram-pony dia avaozy isan'andro ny fanoloran-tena ampirehitra isan'andro ny finoana ny fiainam-panahy ny fiainam-bavaka mba hahafahantsika sy ianao mitoetra mandrakariva miazona an'ilay famonjena mba tsy ho very maina niezaka izay nataoko sy nataonao ty amin'ity tamin'ny fandalovan'ity ty mba tsy teny amiko aminao Jesosy hoe tsy fantako akory ianao hatray mialahany fa mba hiteny izy ry mpanompo tsara sady matoy mijira amin'ny fifalian'ny tomponao ry havana malala nomenanao indray mandeha ny famonjena satria maty indray mandeha teo amin'ny azo fijaliany Jesosy gratuit azony mafy fa raha ininao ariana na ininao tsy jerena na ininao itsakitsahana zay satria indraindray nietrehitra ny olona hoe ny gratuit rehetrarehetra dia tsisy fotony mora tsisy dikany nefa tadidio fa tsy ho voavidintsika sy ianao ny famonjena raha hovidintsika izay no nahatonga azy gratuit azony mafy raha mbola gratuit fa aza tsy nitsiniavina fa tsy ho takatra ao amin'ny prix tsy ho takatra ao amin'ny prix raha mpanetsehantena itenenako anao an'izany miexpérimenté an'izany ny tenako hoe lafo le prix lafo le famonjena raha hovidiana fa aloha mianina amin'ilay gratuit dia mikolokolo mitahiry manabe ny finoana ny fiainam-panahy fiainam-bavaka mba ahafahantsika mitoetra connecté zato isan-drato amin'i Jesosy dia minao fa tafita tany aminao ny afatra tamin'ity androany ity ny temantsika dia izao hoe azony mafy le famonjenanao anao io azony mafy fa indray mandeha monjy io nomenanao indray mandeha monjy Jesosy maty teo Kalvary ka raha avotsitsy ianao izay dia hovidinao lafo ao anindrina kely dia voninahitra ao an'Andriamanitra irery ihany fa mifampahirizana kosa ho amiko sy aminao Jesosy tena hoe misaotra anao fa ndraindray tokony negligenay ny hoe gratuit anie ilay famonjena izay nomenao anay teo amin'ny azo fijaliany dia ohatry ny tianay atao tsintsinina satria ianao no te hameko izay nga nangataka nefa tena fitiavana ary tena mila mifototra amin'izany famonjena izany izay raha te hiaona aminao pary anay rehefa ho avy eny amin'ny raha lanitra ianao Jesosy mamindra fo aminay ianao fa manometrika anao izay izy androany manomboka masin'andro androany fa hikolokolo sy anabe ary hiazona mafy le famonjena izay nomenao anay mba tsy ho sambon'ny Satana ka na inona karazana sakasakana karazana distraction karazana négligence dia tsy ho ambinina tsy anankely tsy anapahefana eo amin'ny fiainana intsony fa tena hifantoka aminao zato isan-drato izay ary andeha araka ny sitraponao araka ny fitarian'ny fanahy-masonao dia irizo izay Jesosy fa tsy mahatananao tera sy Lazara voninahitra dia ho anao irery ihany saotra Jesosy Kristy amin'ny anaranao irery mahavonjy any ny anasoniavana izany vavaka izany halleluia amen azakivy mahereza tianao Jesosy amen.